Lafa mavava tanteraka kosa indray voaterina katona ny toeram-pivarotana iray etsy Tsaralalàna noho ny disadisa nisy teo amin'ny tompony izay toeram-pivarotana izay sy ireo mpivarotra ao atoerana mialoha izao nefa dia efa nisy ny fampirarana saingy tsy nahitamba-olana izany. Rotsirakotondray no mitondra ny akom-baovao sarany Mambra Samuel. Ny asabotsy lasa teo dia nilaza ny teratany sinoa iray izay tompon'ny toeram-pivarotana lehibe iray etsy Tsaralalàna fa tokony hiala eo amin'ny toeram-pivarotany ny mpivarotra iray izay efa nifampiraharaha taminy efa ntaonany maro. Tsy nisy hoy ity mpivarotra ity ny fampilazana fa avy hatrany ilay sinoa dia nilaza fa mpangalatra ireo mpivarotra ary tsy nahalohofana hatrany nandritra ny roa taona ka tsy maintsy miala amin'izany trano fivarotana izany. Nanazava kosa nefa ireo mpivarotra fa efa voaloha avokoa ny hofan'ny toeram-pivarotana izay misy azy ireo ary nanome ny taratasy pirofony izany ihany koa izy ireo. Le izy zany a dia ohatrany hoe endrikendrehany fotsiny zany zay hoe tsy maloha hofatrano nefa zay manana reçu ara-dalàna zany maloha ny hofatrano rehetrarehetra fa mahatonga anazy manao izay zavatra iny dia misy ohatrany hoe zay zany tsy tia mipetraka eto amin'ity toerana ity fa tia misoloana zany le izy dia mila vaniny aminay izy hoe nareo ohatra zao nareo tsy mety nataonareo fa tsy maloha hofatrano nareo dia ro hoe zay zany mandritry hoe androany alatsinainy izy dia efa tsy mahazo manokatra tsena androany sarapitso 2 jours zay tsy mahazo manokatra tsena mihitsy nefa zay betsaka mipiasa ato misy 1.10 zay mipiasa ato dia lasa na hoe le miankina amin'ny fiainanay zany le asa satria zay ny sakafo hoan'ny aty sanandro dia atsika tao nalainay dia zao zay lasa tena perta be mihitsy tsy misakafo zany zay tsisy frais rehetrarehetra. Efa nisy ny fifanarahana manao izay tranga mahazo efa nisy zany nangataka arrangement taminy zany patronay dia izy moa tsy mety fa niazy ny teny ihany hoe tsy mila arrangement tsy mila miresaka za tsy mila miresaka nareo izy fa nareo miala lundi sy mivarotra. Niezaka ny fampiraharaha tamin'ity teratany sinoa ity anefa ireo mpivarotra manoloan'ny olana ka avy hatrany nefa dia teny mahamay hoy izy ireo no nataon'ity sinoa ity. Nanolotra ny vola hofan'ny depôt volana jolay ihany koa nefa ireo mpivarotra fa nilavy n'ity sinoa ity hatrany. Voaterina nakatona ny toeram-pivarotana izy ireo arak'izany. Marina fa toerana fametrahana entana miisa 3 miampy stand fivarotana kojakoja toy ny meuble, ny sonorisation ary koa ny kilalaon'ny ankizy no hofain'ireo mpivarotra ary hatramin'izay dia tsy tapaka ny fandoavan'izy ireo ny hofan'izany toerana izany. Miandry arak'izany izay ho tohin-draharaha ireo mpivarotra.